raha io isoranay ianao ny tompo-pasoavana omenao anay ankehitriny raha hanomboka ny herinandro zahay dia hanomboka ny herinandro misy famandona avy aminao, fanakotsana avy aminao, misy fanondrahana avy aminao. Dia tompo misaotra fa hotahinao amin'ny teninao zay anio androany ary aoka hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy, hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'ity alatsinainy maraina ity. Isaky ny alatsinainy maraina moa tsika dia manana fotoana manokana vavahadin'ny herinandro. Gaga fa tena miasa Andriamanitra. Andeha ataoko hoe talohan'ny faran'ny taona raha tao amin'ny salon anay dia taitra tapaka nahita voninkazo anankiray ao amin'ny salon anay eo zany, voninkazo rehetrarehetra ny ivelany maniry tsara daholo. Dia ilay voninkazo ao amin'ny salon miondrika, tanao ilay mitady alazo reny, dia jerevako maina be ilay izy. Dia naka rano dia rano tapaka ho viva dia nirarahako an'ilay izy. Verina teo aho rapitson'iny, verina mahitsy tsara ilay voninkazo. Sai Jesosy eo, raha voatsara tondraka zany ny zavatra anankiray dia maniry izy. Ny lalàna ny zavatra eto ambonin'ny tany zany dia tsotra, zay tsara tondraka dia maniry. Fa na dia ao amin'ny salon ary no mipetraka ny voninkazo ka tsy ampy fanondrahana dia malazo. Averiko misy dikany be zay teny zay, na voninkazo any ivelan'ny tokotaninay ary maniry tsara satria tsara tondraka. Fa le ao amin'ny salon na dia ao amin'ny salon ary izy mino fa nitoerana tsara indrindra ao tranonao ny salon anao. Tovy eny antsika ao amin'ny salon no mihaja indrindra, ao amin'ny salon no mitena milamina indrindra. Fa izao na dia ao amin'ilay toerana tsara indrindra ary misy ilay voninkazo ka raha tsy tondraka dia malazo. Raha ny henon'ilay hira teo dia nitsika ako, tsika tao ivelany tao satria maninona ny toro-teny napetraky ny tompo zaraiko amintsika tsiraray avy androany ao anatiko tena hoe loharanon'ny fiainana Jesosy. Salamo 7:27 tsy ho lavintsika amin'ny afatra satria hivavaka tsika rehefa avy eo. Salamo 7:27 zao nolazainy hoe hoy izay mihira sy mandihy ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Raha lasaka nabavy ny fahamarinana amin'ny fiainana dia izao, zay manana loharano dia velona. Averiko fandroany, zay manana loharano dia velona. Rehefa ny olona mpiainany amin'ny désert reny, rehefa mandeha any amin'ny désert be ianao, maina daholo ny zavatra rehetrarehetra, tsisy afa-tsy fasika. Dia rehefa tonga amin'ny toerana anankiray antsoina hoe oasis na hoe toerana anankiray misy loharano dia misy rano miandrony eo, dia manodidina an'ilay oasis, manodidina an'ilay rano rehetrarehetra maitso mavana, maitso mavana, mampite hitoetra eo. Satria maninona? Zao ny fahamarinana raha lasaka nabavy, zay tsara tondraka dia velona, zay manana loharano na hoe zay amboleny eo anilan'ny loharano dia velona. Ny loharano no manome fahavelomana. Rehefa mahita hazo maniry eo akaikina loharano ianao dia zao ny zavatra hitanao eo. Ny hazo maniry eo akaikina rano na loharano dia velona, maitso, mamoa ary tsy mety malazo. Ta ilaza aminao ahako, ianao koa ane dia ho velona, ho maitso, tsy hety halazo ary amoa ianao. Amoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanalahidy dia izao, ilay loharano. Raha velona tsika raha mba misy zavatra mandeha ao amin'ny fiainantsika dia tadidio misy loharano ao ambadika.
lay loharano no mahatonga antsika velona. Ary androany tsika dia hiteny hoe tompo loharanoko rehetra dia tsy hoe ao aminao irery ihany fa ianao mihitsy lay loharanoko, ianao lay aviany zavatra rehetra. Fahamarinana, raha Jesosy ny loharanonao dia tsy homaina mandrakizay ianao. Raha Jesosy ny loharanonao dia tsy halazo mandrakizay ianao. Raha Jesosy ny loharanonao dia azo antoka fa tsy ho ritra mandrakizay ny loharanonao. Misy olona rehefa miresaka dia hoe ianazy dia hoe ty asako ty mamelona. Tena io asako io tsy avotsotro mandrakizay io fa io mamelona. Ka lasaka nabavy io fijery ara-nofo zany. Fa ny fahamarinana dia izao, anisan'ny zavatra iray mba ampiasain'Andriamanitra melonanao ny asanao. Fa ny loharanonao dia ny tompo. Afaka vonoina ny asanao, fa izao raha vononao ny loharano eto dia hiposaka indray izy eto. Raha tsetsemanao izy eto dia hiposaka indray izy eto. Raha tsetsemanao izy eto dia hiposaka indray izy eto. Raha Jesosy ny loharanontsika tsiraray avy, na vonoina ary ny asantsika, Jesosy mbola hamelona antsika. Jesosy mbola manana lalana amina lavitrisa amelomana antsika tsiraray avy. Zay mahatonga antsika tsy afaka miantehitra amin'ny asa. Zay koa mahatonga antsika tsy afaka miantehitra amin'ny olona hoe ianona mamelona anay, ianona ny tena ekina anay, satria maninona? Ny antsika tsy mba olombelona ny ekina antsika. Tsy mba olombelona no manosika ny asantsika. Mpivarotra ianao, aza mba miankina amin'ny hoe lasan'olona ny kilako. Lasan'olona ny kilako. Nampianaran'ny tompo anahy dia izao. Rehefa misy olona te hiala ao aminao dia aza vela hiala tsotra fotsiny, fa tsofo rano mba hiala. Gaga ngaminy hoe fa manina paster, ke izy aka efa hiala dia tsofo rano. Raha lasaka nabavy io, zay te hiala aminao dia afafazo. Tsofo rano mba hiala, dia tena mihitsy hoe tena tsofoko rano ianao hoe dia afafoko ianao asony hafa. Fa zao rehefa afafinao io asony hafa dia lasa tahaka ny voafafy io, dia miverina avozato endray rehefa avy eo, tsara lavitra ny tonga eo. Aza mba malahelo amin'izany hoe ny alina ihany na lozan-drahany na afafazo reny olo reny, satria manino? Rehefa afafy reny dia misolo tsara lavitra. Raha lasaka nabavy eo, tsy olombelona ny loharanontsika, tsy pastera ny loharanontsika. Fonako aminao zany, tsy fiangonana, lalana daholo reny, fa ny loharanontsika Jesosy. Tenenkenao akaikinao hoe loharanontsika Jesosy hoe amin'ity herinandro ity, na tsy amin'ity herinandro ity fotsiny, fa andeha fiainantsika mandeha taona ray manontolontsika, aza dino mandritra n'ity taona ity, fa ny loharanontsika dia ny tompo. Izy ny mampandeha ny zavatra rehetra. Raha mba mihatsaritsika, satria misy loharano manondraka. Mandeha ny asantsika satria misy loharano manondraka. Afaka mitranga ny zavatra be dia be, fa tsy mampaninona zany, fa tadideo tsy ny zavatra rehetra, tsy ny zavatra ny loharanoko, fa ny tompo ny loharanoko. Hoy izy hoe loharanoko rehetra ozy izy dia ao aminao. Tahaka milaza izy hoe ny tompo, ianao ane tsy loharano ray ianao, loharanoko rehetra. Zany hoe izy zany mahavita mamposaka loharano ao anatin'ny tokantrano, mahavita mamposaka loharano, mampiaina mahafinaritra ao anatin'ny tokantrano Andriamanitra. Ao anatin'ny asa fivelomana, mahavita mamposaka loharano, manondraka ny asa fivelomana Andriamanitra, ka mahavelo antsika tsiraray avy. Ary mihoatra lavitra n'izay, rehefa ny loharanonao ny tompo dia hita teo, zay voa rehetra mba nafafy teo amin'ny fiainanao dia ho tsara tondraka eo. Zay rehetra efa mba nitsimoka teo amin'ny fiainanao dia tsara tondraka eo. Zay rehetra efa mba maniry teo amin'ny fiainanao dia tsara tondraka eo. Zay rehetra efa mba mamono teo amin'ny fiainanao dia tsara tondraka eo. Zay rehetra efa mba mamoa teo amin'ny fiainanao dia tsara tondraka eo. Raha ny tena marina, ny fiainanao dia fiainana tsara tondraka, satria ny loharanonao dia amen. Amen. Mba mitodio amin'ny akaikinao dia tenenao amin'ity herinandro ity dia tadidio tsara tondraka ianao e. Dia fa maninona ry izy ny tsara tondraka? Satria Jesosy loharanonao. Loharano madio, loharano mamelona,
loharano tsy mety rehetra. Avekitsika fandroany loharano madio, loharano mamelona ary loharano tsy mety rehetra. Avekitsika farany loharano madio, loharano mamelona, loharano tsy mety rehetra. Inona nataontsika amin'ity herinandro ity ary? Rehefa tonga any am-piasana ianao dia teneny hoe tompo, ny loharano ny asako dia ianao, ny mampandeha ny asako dia ianao. Menina na mivarotra ianao na miasa birao ianao dia teneny fotsiny hoe tompo, tsy le toerana ato am-piasana, tsy le asako fa ianao. Tonga any an-trano ianao, loharano mampandeha ny ankonako dia ianao. Naiza le anao dia teneny hoe tompo, ato amin'ity toerana ity misy loharano, ianao ny loharano. Amen ve zany? Averiko farany, naiza le anao dia hiteneny hoe tompo, ato amin'ity toerana ity, na hoe ty zavatra ataoko ity ifonako na mpivarotra eny moran-dalana ary ianao dia teneny hoe tompo, ny loharano dia ianao. Amen. Loharanoko ianao, loharanoko ianao, tompo loharano fiainako, tompo loharanoko ianao, loharanoko ianao, loharanoko ianao, loharanoko ianao, tompo loharano fiainako. Avekitsika hatramin'ny voalohany ary tompo, tompo ianao lay any fitarainako, na mandeha na mitoetra, na mandeha na mitoetra amin'ny zavatra rehetra. Andao averintsika ianao loharanony fiainako, ianao loharanony fiainako. Afaka manakipony masonao ve ianao? Ianao dia teneny mihitsy Jesosy, fitarainako, na mandeha na mitoetra, na mandeha na mitoetra ninona Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Ianao loharanony fiainako, dia ndaontsika ilazy loharanoko ianao, loharanoko ianao, loharanoko ianao, tompo loharanony fiainako, loharanoko ianao, loharanoko ianao, tompo loharanony fiainako. dia ndaontsika hivavaka ankehitriny. Ataontsika vavaka zany hirahiraintsika zany. Raha mety aminao dia tsika hiaraka hitsangana dia ilazy hoe Jesosy io ny loharanoko rehetra dia avy aminao. Ianao ary ny tena loharano. Ny fiainako Jesosy dia misy loharano, loharano madio, loharano mamelona, loharano tsy mety rehetra. Ianao Jesosy io le fahasoavana rotsaka ao amin'ny fiainako, le fahasoavana mba avelanao mikorina ao amin'ny fiainako, zany ny mamelona, zany ny mampandeha ny fiainako, zany ny mampandeha ny asako, zany tompo isan'andro san'andro, zany mba mahatonga ny fiainako mba misy vokatra. Lay loharano avy aminao tompo, zany mahatonga ny fiainako tsy mba mety maina. Lay loharano avy aminao zay mahatonga ny fiainako ninonina mitranga eo tsy ho sepitra zany te ilaza aminao tsy ho sepitra zany ianao, tsy mba halazo zany ianao. Raha ny tompo ny loharanonao ary nga ny loharanonao rehetra no avy amin'ny tompo, tsy mba halazo zany ianao. Lazao mihitsy hoe tompo, mety hitranga ny zavatra rehetra fa ny zavatra fantatro ianao ny loharanoko, mihoatra lavitra ny zavatra rehetra
ianao ny loharanoko. Raha mba mety aminao androany teniny mihitsy hoe ianao Jesosy ny loharanony fifaliana ao anatin'ny ankohonako. Ianao ny loharano mampandeha ny fianakaviako. Ianao ny loharano mampandeha ny asa fivelomako. Ianao ny loharano mampandeha ny fianarako raha mpianatra ianao. Dotsika tsararay avy tena ilaza mihitsy Jesosy a. Tena ilazika Jesosy eo ianao daholo ny loharano. Miainga avy any aminao daholo ny zavatra rehetra. Ianao no mamelona. Ianao Jesosy eo no mamelona zay vomba nafafy tamin'ny fiainako. Ianao no mampitsimoka zay voa nafafy tamin'ny fiainako. Ianao mampitombo zay efa mba maniry eo amin'ny fiainako. Ianao no mamaintso ny fiainako manontoloka mba misy azo jerena ny fiainako. Ianao ve mba afaka milaza an'izany androany hoe Jesosy eo ianao no mahatonga ny fiainako mba misy azo jerena. Ianao no mba mahatonga ny fiainako mba azo iainana. Mandeha daholo ny zavatra rehetra be dia be ny zavatra mitranga fa mba azo iainana ny fiainantsika satria maninona manana loharantsika. Jesosy ny loharantsika. Dia teneny hoe Jesosy eo za hitoetra eo aminao mandrakariva. Tsy hanalavitra anao mandrakizay a Jesosy satria raha vao lavitra anao dia tsy mety ny fiainako. Atao vavaka zany teneny hoe Jesosy eo raha vao manalavitra anao dia tsy mety ny fiainako. Raha vao manalavitra anao dia malazo ny fiainako. Raha vao manalavitra anao dia tsy mamoa ny fiainako. Fa Jesosy eo eo anilanao mandrakariva. Eo aminao mandrakariva satria loharanoko ianao.